Ivadika eo amin'ny taranja tsipikanety be isika tamin'ity maraina ity dia nitsidika ny commune Masindray ny ekipa-pirenena malagasy nisy ny faninanana izay nikarakarana izy ireo na ny commune no tompon'andraikitra tamin'izany ka dia tonga teny toerana ireo mpilalao ny ekipa-pirenena ndray anjara tamin'izany faninanana izany nandritra ny fandalovan'ny ekipa-pirenena teny Masindray tamin'ity maraina ity dia notoloran'ny ben'ny tanàna Andriambelosoa Naina vola enina ariary ny ekipa-pirenena malagasy mba hoentin'izy ireo manomana izany fedina tompon-daka eran-tany izay atao eto amintsika amin'ny volana desambra ho avy izao. Teny amin'ny commune ambanivohitra Masindray no nandray faninanana fanomanantena ny ekipa-pirenena malagasy eo amin'ny taranja tsipikanety be izay hiatrika ny fedina tompon-daka eran-tany amin'ny volana desambra tamin'ity maraina ity. Tsy nandalo teto Masindray fotsiny ireo mpilalao fa notoloran'ny ben'ny tanàna Naina Andriambelosoa vola enina ariary ho fanomanantenan'izy ireo. Amin'ny fikarakarana moa zany dia ny fahasarotana kely misy teo misy délégation izay tonga mifanitsy amin'ny francophonie dia fantatsika moa fa ny fandraisam-bahiny dia feno amin'izy io fa nisy fiarah-miasa tamin'ny francophonie tamin'ny tompona hôtely dia efa mahazo ny tranony daholo zany délégation rehetra izao dia ny fanomanana akoatr'izay moa zany ny kianja dia manomboka 10 volana novembre no amboarina ny kianja ao palais des sports sans gymnase. Ny fitaterana moa dia efa misy fiarah-miasa raiky amin'ny DHL, ny orange efa sini efa atao ato amin'ny ankapobeny zany efa fitokonsan'ato bazolazana fa tomomba na fikarakarana. Le ekipa andray anjara hatreto firy ihany efa hoe nanamafy? Vala amby efapolo tsy miova mihitsy misy continent 10 dia samy manana ny quota izak'izay. Ny lisitra mety rovina no tena ivoaka ilay efatra. Amin'ny fahavalon'ny volana novembre zany no ilaza pahabemasy zay ny zavatra rehetra zany ny mpiara miaraka aminay ny mpilalao ny firenena mandray anjara amin'izy io dia amin'ny amin'ny hôtel Colbert no amoahanay amin'izay ofisialy ny tena zavatra atao zany amin'ny fanomanana rehetra. Efa ao anatin'ny fanomanantena tanteraka izahay amin'izao fotoana izao hoy ny mpanazatra nasionaly Dolisa Andriamiatsa. Izay aloha zany mbola soir anakenina no isafidianantsika le anakefatra izany hoe manomboka misy concours anankiray farany izany ho atao ifidianana an'le anakefatra raha eo amin'ny fahaizan'izy rehetra zany nijerena izy anakenina dia mitovitovy daholo ihany fa io nijerena hoe izy no efa mba zatra kosa ny manahoana izy rehefa tena miatrika izany faninanana izany. Lavalava le fanomananareo inona moa zany zao le tena hoe omanina zany zao amin'izany hoe hiatrika fedina tompon-daka eran-tany zany na ny lafiny ara-tsaina ny ara-batana sy ny ara-teknika ohatrohatry ny ahoana ny fipetrany? Ny fanomanana ara-batana aloha zany anisan'ny zavatra ray voalohany dia izay le teneniko teo ny fanomanana ara-tsaina koa izy no efa zatra sy tokony afaka manatrika an'le faninanana dia ny eo amin'ny lafin'ny teknika ny arakaraka ny zavatra miseho ambonin'ny terrain no ahafahana maneho hoe izao no tokony atao. Any Antsirabe indray no hanohy fanazarantena ny ekipa-pirenena hatramin'ny alakamisy mialoha ny hatrehan'izy ireo ny grand défi etsy Mahamasina.